Iray volana katraka mialohan'ny aingany ho any amin'ny Himalaya dia ao anatin'ny tempon-tsalamana tsara dia tsara izy Boka sy ireo zanany ireo lahy Raj Alexandra sy Raiz Boka nikendry ny hiakatra ny tampon'ny Everest, ilay tendrombohitra avo indrindra maneran-tany mirefy 727 metatra. Efa mamarana ny fanomanantena nandritra ny volana ao amin'ny lohasahan'ny Pitzal ao Autorisy izy telo mianaka. Ireo mpianika tendrombohitra malagasy ireto dia nanolotra ny herin'ny rehetra ary fanambin'izy ireo no tafakatra eny an-tendron'ity tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ity ka ametraka ny sainam-pirenena malagasy eny. Nanosika ny faharetany amin'ny fanazarantena ara-cardiovasculaire ho amin'ny faratapony izy ireo. Nandany alina tsy tambo isaina ny vezivezy tamin'ny latsaky ny 30 degré tamin'ny toerana avo mba hifanaraka amin'ny hatsiaka ny tendron-tany. Nanatsara ny teknika fiakarany amin'ny toerana misy ranomandry sy ny teza ary nainy foka rivotra tamin'ny rivotra manify izay mitsapa ny fetrany faharetan'ny olombelona. Amin'izao fotoana izao dia efa tafahoana izy telo mianaka tamin'ity volana ity miaraka manao izay fanazarantena izay ao Autorisy. Marihina fa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa izy ireo no nanoman-tena ary tsy farany izany mandrapahatapitra ny volana Aprily. Isan'ny amafisina amin'izany ny fandaminana ny fitepon'ny fo, ny fiaretana, ny alina mangatsiaka be mandritra ny fankahanaina ary ny fanatsarana ny teknika amin'ny fiakarana ny teza. Ny volana May ho avy izao moa no anatanterahany izy telo mianaka ireto izao fiakarana ny tendrombohitra Everest izao.